Efa tamin'ny taona 1970 no efa nisy ny fifandraisana ara-barotra teo amin'ny Kanada sy Madagasikara. Ho amafisiny izany raha ny tapaka nandritra ny fitoanan-doana tao teto Tolagnaro, nahitana ny antenimera ny varotra avy amin'ny firenena rotota, ny tompona ndraiky sy ny Port de Wal, ny Cara sy ny avion amin'ny Rio Tinto QMM. Ho an'ny Tolagnaro manokana dia misy ireo vokatra fanondrana izay ilainy Kanada. Ny antony narasan'ny siranantsambony oala anjara tamin'ny hetsika androany io zany dia mba ahafahana mizara ireo opportunité izay misy ao amin'ny siranantsambony oala manampandrahara. Raha ny siranantsambo manokana no resahana dia ahafahana manampandrahara zany afaka manafatra sy manondrana entana satria siranantsambo misokatra ho an'ny daholobe, ho an'ny publika zany siranantsambony oala misokatra ho an'ny rehetra. Raha jerena ny atotanisa dia eo amin'ny 90% fandraharana dia ho an'ny publika avokoa, ka manentana ny rehetra ho an'ireo opérateur zany izay maniry na hanafatra entana na hanondrana ho avy eo amin'ny Port de Wal. Misy ihany koa ny opportunité izay misy eo amin'ny zone d'investissement Eoala Park izay eo amin'ny toerana misy ny siranantsambony Oala ihany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny projet pilote izay ataon'ny siranantsambony Oala 15 hectares toerana io izay efa homanina sady amin'izao fotoana izao homanina milozana izy io mba ahafahana mandray an'ireo investisseur. Raha misy ny mpandraharaha eto toerana, raha misy ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny au niveau national fa misy ihany koa ny any ivelany dia vonona hanome information rehetra ny siranantsambony Oala. Ny tanjona moa zany dia hanohanana an'ireo mpandraharaha ireo, hanohanana ny mpamokatra satria raha misy ny vokatra izay tiana ahodina ohatra dia afaka jifainy ny mpanjifa rehetra eto toerana satria misy izay filana izay. Raha misy ihany koa ireo mpanondrana entana izay te hanodina entana eo amin'ny hanodina eo amin'ny siranantsambony Oala, eo amin'ny Oala Park zany ka te hanao fanondranany ihany koa dia tsara ihany koa ny anaovana izay investissement zay eo amin'ny Oala Park. Marihana fa io zone d'investissement ny Oala Park io dia manana ny fotodrafitrasa rehetra mba ahafahan'ireo mpandraharaha ireo mahomby. Anisan'izany ny fisian'ny herinaratra sy ny rano. Eo ihany koa ny siranantsambo izay manana alalina 500 metatra. Eo akaiky ihany koa ny siranam-piaramanidina izay siranam-piaramanidina afaka mandray ireo sitina avy any ivelany, ka feno ny fipetra rehetra zany mba ahafahan'ireo opérateur ireo sy ireo investisseur ireo mahomby amin'ny zavatra ataony, ka manentana sady zay an'ireo mpandraharaha izay maniry haka toerana amin'ny zone d'investissement ny Oala Park mba hanatona anay ary afaka omenay an'ireo fanampanazavana rehetra mahakasika an'izay. Nanao conférence zany tsika androany miaraka amin'ny chambre de commerce ny Canada sy Madagascar izay niarahana tamin'ny Cara, Rio Tinto, ny fédération de chambre de commerce de l'industrie de Madagascar sy ny Port Oala. Natao zany zao conférence zao mba hiresahana ny ahafahantsika mifanakalo ara-barotra amin'ny Madagascar sy ny Canada. Ny Canada sy Madagascar dia efa mifandray hatramin'ny taona 1970. Zany hoe efa mahery ny 90 taona ny fifandraisana nisy teo amin'ireo firenena rotota reo. Betsaka ny azontsika ifandraisana aminy, ohatra ny antsika eto Fort Dauphin ny orinasa Rio Tinto dia orinasa kanadiana, ny orinasa any Ambatovia sy ny Serita dia orinasa kanadiana. Amin'ny resaka balance commerciale zany dia mbola excédentaire atsika malagasy satria mihoatra ny 300 millions de dollars ny chiffre d'affaires ampidirin'ireo orinasa kanadiana eto Madagascar. Amin'izao conférence zao dia betsaka ny opportunité izay afaka ataon'ny mpandraharaha malagasy amin'ny resaka fanondranana entana. Ny kanadiana dia mitady vokatra toy ny lavanila, ny sakafo toy ny beroza sy ny sisa. Ao koa ny resaka asatanana afaka ahondratsika any Canada. Nanatrika teto koa moa zany ny mpiara-momby nantoka izay antenaitsika fa hanampy satria mbola vaovao amin'ny raha tsika raha resaka Fort Dauphin zany dia tena hoe mbola vaovao amintsika Fort Dauphin zany tsena kanadiana zany satria
noho ny antony maro samihafa, ao ny fahalavirana, ao ny tsy fahafantarana sy ny sisa fa hiezaka zany tsika hoe hianatra hoe ahoana ny fanondranana entana makany Canada, dia inona koa ny zavatra azosika farana avy any Canada. Nyresahana taona ny fiantsoantsika ny olona mpamasy vola na ny investisseur avy any Canada, zay mpahafantaritsika ny fisiany zone d'investissement ao amin'ny Port-Réal, zay hanaovana fametrahana vato fehizoro amin'ity herinandro ity, zay mirefy eo amin'ny 520 hektara eo dia entsoina koa nireo mpamasy vola kanadiana mba hipetraka aty amintsika amin'ny alalan'ny secteur mine, agricole, ny tourisme sy ny sisa. Zay zany ny zavatra natao eto zany dia mba hoe hanamafisana ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena kanadiana sy sika eto Madagasikara moa zany dia tsika eto Tolagnaro koa nahazo tombony tamin'izay androany. Izao fikonandoha izao no natao dia mba ho fanomanana ny fampiasana ilay zone industrielle eny amin'ny Port-Réal izay atomboka tsy ho ela ny fanajariana ity toerana ity.